your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass,
and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sings your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Miarabanao amin'ity maraina ity manantena fa salama tsara antsika ny tokantranotsika tsirairay avy any manantena fa salama tsara antsika ny tokantrano tsirairay avy mangataka amin'ny herin'ny fanahy masintsika mba hanampy antsika androany hitatana an'ity fandaran'ity zay hoentsika ao amin'ny radio RFM2A pour le moment izy alefantsika eto amin'ny Facebook, YouTube dia fantatrao ary hozaraina ao amin'ny RFM2A page Facebook. Ny fandarantsika androany dia miainga any amin'ny Fiambenana maraina iaraka amin'ny 10 minitra sekoly sabata. Ao ihany koa misy ny tononkalo zay voaray avy any amin'ny radio Oasis zay ho alefako aminareo ary ho faranantsika amin'ny fandarana zay nomaniko anareo mitondra ny lohateny hoe nos luttes quotidiennes zay ady mafy irahantsika amin'ny isatany. Mialatsiny fa atao amin'ny teny frantsay io programme farany irahako aminareo io. Alohan'ny hanombohantsika zany angamba dia hiaraka hivavaka antsika mba hahafahantsika manandratra ny herin'ny fanahy masina hitondratsika amin'ity maraina ity. Misaotra anao zay Jehovah ray masina tsara indrindra ary manantena fa eo akaikinao mandrakariva ny fanahinao mba hanampy anay
ampy anay Jehovah zany herin'ny anjely zay miaro anay eo ambonin'ny tafotranonay zany na dia hivoaka n'ity trano ty ary zay na eny an-dalana na any am-piasana toeram-piasana misy anay tsirairay avy dia fantatra hoe fa ianao dia eo akaikinay mandrakariva miaro anay ary aoka tsy hanana fahatezerana izay amin'izao andro zao fa mba ny herin'ny fanahinao no anampy anay araka ny voalaza ao amin'ny Galatiana 5 hoe ny fanahy masina dia miaro anay araka ny tokony izy tsy tokony isy fahatezerana tsy tokony isy adiady ary feno fitiavana ao anatin'ny fonay tsirairay avy apetraka eo am-pelantananao ity fandarana ty andraona amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany avy hatrany ary dia hiaraka aminao aho ka amin'ilay fandaharana isa maraina fiambenana maraina miaraka amin'ny namana Olivier mihaino finaritra tompoko. Fahalimerabantsika tsirairay avy-indray tsy ty alarobia maraina fa 2 ny volana aprily ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy mba hitombo ara-pinoana sy ara-panana isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavakisika. Ianay tsara indrizan-danitro tolotrainao ny dera laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomeno tombontsoa lehibe indray an'io dia ny fandraisana ny teninao mangataka aminao izay mba ho avoazonao hatrany araoka ny teninao anio mba tonga anay androso amin'ny tsara kokoa hatrany na ara-toetra na ara-panahy na indrindra ny amin'ny fiainanay andavanandro izay ka nao ny fahamarinana avy aminao mitenena tompo fa vonikainao anao izahay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ireo tombontsoa ny fianarana baiboly nalaina amin'ny Petera 2:2 manao hoe fa raha misy efa afaka amin'ny fahaloton'izao tontolo izao no ny fahalalatsaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasingotra izany ndraika resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany amen. Nomena fahazavana lehibe ireo mpanavao fivavahana saingy maro tamin'izy ireo no nanjary diso hevitra noho ny fanazavana diso ny soratra masina namakivaky taonjato maro eo fahadosoandreo saingy na efa antitra toy izany azy ireo dia tsy manana ny izao nolazain'i Jehovah manohana azy fa hoy Jehovah hoe ny nolazainy molotro tsy hovako. Noho ny famindram-pon'ny tompo lehibe dia fahazavana lehibe lavitra aza no ataony mamirapiratra amin'izao andro faran'izao. Nampitainy taminao ary nampitainy tamiko ny hafany izay manambara ny lalàny sy mampiseho amintsika ny fahamarinany. Ao amin'ny Kristy no misy ny loharan'ny fahalalana rehetra, ao aminy no itoeran'ny fanantenantsika ny fiainana mandrakizay. Izy no mpampianatra lehibe indrindra izay tsy mbola fahita n'izao tontolo izao mihitsy hatrizay. Raha maniry hampivelatra ny sainy ankizy na koa hoe maniry hampivelatra ny sainy tanora isika, andresy lahatra azy ireo arak'izay azo atao mba ho tian'ny baiboly dia aoka re hampifantoka ny sainy amin'ny fampianarana tsotra sy mazava. Amporisio izy ireo andalina an'ireo loha hevitra ireo fa fahendrena sarobidy ny tena ho vokatry ny ezaka izay ataony ao anatin'izany. Ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy dia manome loha hevitra lehibe ho dinihina ary raha ianarana dia handranitra ny saina izany, hanandratra ary hanantsara ny fahaiza-manao. Rehefa mianatra an'ireo leson'ireo ao amin'ny sekolin'i Kristy ny olombelona ka manao izay ahafahana hany Kristy malemy fanahy sy tsy miavonam-po dia andray ny lesona mahasoa indrindra. Fa raha tsy hamasinina amin'ny alalan'ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra ny saina dia tsy hanana ny fahaiza-manao ny ambony indrindra. Manjary tsinitsinina ny izao rehefa mibanjina an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay niariny.
tsy maintsy atao fototra iorenan'ny fianarana rehetra tokoa manko ny baiboly, ary aoka ianarantsika tsirairay eo amin'io bokin-desina nomen'Andriamanitra io hoe indrindra fa ny fepetra ny famonjen'ny fanahintsika. Io mantsy no hoan'ny boky milaza amintsika n'izay tokony atao mba hovonjena, ary tsy izany ihany fa azo hanovozan-kery ho an'ny saina koa. Irinana ianao mba holiana hatrany ny amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra, ny famakiana ny baiboly, ka tsy hanao azo haingo-trano na fitoeram-boky fa hahatonga anao ho amin'ny fahamasinana hatrany. Amen. Raha nay tsara indrezinanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izay niraisinay ny maraina izany, mangataka aminao izay mba hanolokolo anay hatrany, handrisika anay maiky ny baiboly ary handray azy amin'ny fahamasinanao tokoa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny namana Olivier Atrantsika amin'izany fandarana izay omaniny isaky ny hariva amin'ny 19h 18h iny, ary makasitraka tokoa amin'ny fiarahana miasa amin'ny zavatra rehetra izay ataony ao anatiny dia 10 minitra sekoly sabata ity. Mahafinaritra ny meno zavatra ohatran'ireny ary mampirisika antsika isan'andro isan'andro mba hamaky ny baiboly hianandratra antsika fa misy an'izao Andriamanitra izao afaka manampy antsika ary tsy afaka manao ninina antsika raha tsy manana ny izao Jehovah Andriamanitra izao sy ny teny rehetra izay ataony mba hoentina, satria lefina ahafahana miady, hoentina miatrika amin'ity ady farany hoy iaho satria mananontanina zao ny ady lehibe fahatelo eo amin'ny ohatrany hoe any anaty cloud izy amin'izao fotoana zao, ohatra mampimeny fitenenako anazy ao anaty cloud izy ohatran'ireny zavatra ireny, satria zavatra eny ambonimbony eny tsy sahandra roa apoka ary tsy sahandra roa alefa satria samy mifampatahotra. Ohatra mieritreritra indraindray hoe so dia endrika fotsiny ireny zavatra ireny mba ahafahana mampiakatra ny vidim-piainana na ny zavana hoe ny ady komersial sy ny karazany. Anjarantsika mieritreritra ny any azontsika atao dia miezaka maka an'io lefina matanjaka be io hoentina miady amin'ity andro faran'ity fa tadivy tsara fa amin'ny atao hoe grande tribulation na tena niady farany izay anjakazakany Satana anaovany ny herisetrany dia tsy manana afa-tsy ny tenin'Andriamanitra tsika, satria tsy afaka mividy ary tsy afaka mivarotra intsony. Teny voasoratra izany izay ho hitantsika ao amin'ny apokalipsy, izany hoe tsy afaka mividy tsy afaka mivarotra intsony. Androany dia hirahira horaisinao amin'ny muzika premium ny YouTube no alefako aminareo androany, satria tsy nanomana hira gasy satria taratara vao tonga ao Maliala. Donc inotsika indray ny What your friend we have in Jesus. What
can shield thee. Thou wilt find us solace there. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Sotratsika rehetra ny ianao ny raha kely iny a, misy fanamarina kely zay nampiseho ny namako hoe fiambenana maraina fa tsy marina azafady. Ahitsoko kely zany ny zavatra iny misaotra ny iza moa izy teo hoe zarakelin'ny Jesosy a ny tenena ny zavatra iny ao anatin'ny commentaire. Ok, angatao mandrakariva ny fahalalana sy ny fitiavana ary ny fahaizana amin'izay rehetra ataonao a eto amin'ity tany ity, na ny androany na ny ampitso a, mandra-pahatonga an'i Jehovah. Sokafo ny masonao mba hahita ny tenanao manota sy tsy mendrika, mba hahafahanao mangataka famela-keloka amin'i Jehovah. Azadino fa manana fanantenana mandrakariva isika. Ianao na izao dia tsy izy zany fa i Jesosy Kristy tompontsika izay mivavaka ho antsika mandrakariva ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Angatao amin'i Jehovah ny fahafahana mandresy any Satana amin'izao andro farany izao. Azadino mihitsy izay teniko izay. Angatao amin'i Jehovah ny fahafahana mandresy any Satana amin'izao andro farany izao. Mirary andro tsara ho anao ao eo ambanin'ny fitahin'i Jehovah ray masina, mba handrotsahany antsika ny fanahy masina araka ny fanantenan'i Jesosy atsika alohan'ny nandehanany nakany eo akaikin'ny rano. I offer my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it, Lord, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life.
ho averiko aminao an-trano fa ny zavatra rehetra izay ataontsika eto amin'ity tany ity dia miankina tanteraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Omalintsika dia niresadresaka momba amin'ny fanahy masina raha ho averintsika izany a. Rehefa avy eo mialatsiny fa tsy maintsy ataontsika amin'ny teny frantsay ilay izy a. Ny titrany dia hoe Notre lutte quotidienne, izay sarotra dia sarotra tokoa amin'izao sandro farany izao. Miezaka manentana sy manatsara nyity radio RFM2A ty ho ezahantsika satria miova plateforme atsoatsy ho ezahana atao application raha sitrapon'Andriamanitra asiana site web mihitsy mba ahafahanareo mametraka tombavaka, mametraka fangatahana vavaka sy ny karazany. Mialatsiny raha ohatra ka tsy dia mety tsara ilay fomba fiteny sy ny karazany. Soyez indulgent avec moi satria tsy haiko hoe tsy hoe anona fa tena sady tsy biny tsy ba. Mialatsiny tompoko. Oh yes. Eo an-tongotrao nisy raha nafinaritra be anazy ny nenao anazy omaly avy any amin'ny tsy hitako hatramin'ny nanaovako anazy nanaovako anazy teo moa azafady. Nisy raha nafinaritra be zay eniko omaly nalefa ny radio OPF anahako tiako hozaraina aminareo io hira io efa nalefako teto izy omaly satria normalement tsika raha ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny misy any Jesosy amin'izao fotoana izao izay mangataka sy mivavaka atsika isan'andro dia tsika kosa dia tokony hiondrika matoro mihitsy ny amin'ny tany midery manome voninahitra satria io no mbola manome sakafo atsika isan'andro. Io no mbola mamelona atsika sy miantoka ny zavatra rehetra izay ataontsika eto amin'ity tany ity. Tokony eo atongony mandrakarivotsika no amme voninahitra ny anarany. Eo atongotrao Candy. Misaotra ny radio PFI ako nandefa an'izany playlist na hira mahafinaritra zany satria tsy manana hira malagasy firy ako
radio OPFI dia anisan'ny radio nisokatra normalement talohako any amin'ny faritry ny États-Unis iny mandeha efa mananika ny eran'izao tontolo zao izy efa manana auditeur be da be mihitsy izy manasa anao anoratra an'izany amin'ny site web anao efa manana application koa izy radio OPFI. Alohan'ny anomboantsika an'ilay tononkalo izay nalefa ny Katia Razafy Arsoa tamiko avy any amin'ny radio Azisy dia satria tsika androany dia hatry ny maliko tsika dia niresadresaka momba ny fanahy masina dia andaontsika mba eno an'ity tsy haiko tiana hira na tononkalo fanahy masina meno finaritra tompoko. Mahafinaritra ny mihaino an'izany hira izay ny fanahy masina miandry antsika mandrakariva miandry antsika tsy maintsy mila an'io tsika amin'ny fiainantsika andavanandro tsy hampiandrelanao intsony aho fa zavatra nivoaka omaly izy ity tokony nalefako omaly fa tena diniko tanteraka mihitsy satria tsy tao anatin'ny eritreritro efa nalefa ny tamiko tamin'izany nandefa ny direkta omaly ho alefako aminareo anio ny tononkalo izay nataony Katy Razavy Arson. Mino finaritra ary tompoko.
iny zanako aniny. Raiko masina ny ambony eo, fotoana mety indrindra ny ipitsihako aminao, izay mba sentosentom-poko izay rehetra anatiko ao. Ny angatahako aminao dia ny jerevanao manokana iny zanako any iny izy lasanany manomana izay mety ho aviny. Aza velana ho kivy, aza velana ho lany, la herim-pokely ananany sikinany any anatiny any. Tsy njovy raiko iziny raha iso an-tanana ny diny, dia ampafantaro azy izay mba mety hafarany, ahafahany mifesy, ahafahany manomana ireo vatsin-dalana ilainy amin'ny lalana makany. Vao manomboka ny lalany fa mba raiso reny tanany, ahafahany mandingana sy miampita avy hatrany, ary hiatrehany sahady ireo antsana sy ady. Fantatrao loatra iziny, tsy hoe matotra dia manao ahoana, na mbola zazeny foana fa milanao an'olo-tsaina, milanao hiaraka aminy, ka aza velanao andalo ireo fitsapana sy fitiavana, ireo tambitamby sy anatranatra, ireo mety ho kapoka sy oroka izay nandalo rehetra taminy. Fa aoka ianao hitoetra aminy, mba ho takany sy fantany, izay mba hevitra fonosiny sy izay rehetra mety ho antony. Iny izy Tompo, aza velanao hifidy izay lalan-dratsy mampivarina, fa dia izao mba hiandany amin'ny tsara sy ny marina. Aza velanao hirosona, hanandrana akory izay rehetra mahafanina, fa avolio sy ahitsio, mba ho tonga olombanina, mba homeo izay mety ho anjara sy sahaza mba ho azy, fa aza dia vesaranao izay mavesatra sy mafy, sy ireo rehetra mety ho sazy. Na dia hoe eto an-tany fandalovana mora simba vetivety aza, dia mba hanokany fanomezana izay antono nisy mety, dia aza velana ho siny izy fa mba homeo ny fifaliana. Fa ny tena angatahako dia aza vela ho sondrina na variana hitanondrika ao anaty ady sarotra, fa tolory azy ilay maharitra dia ilay toerany any an-danitra. Asa soratry ny vetso. Eny tsy misy zavatra manahirana indrindra fa tsy ny mitaiza zaza eto amin'ity tany iainantsika ity, indrindra fa amin'izao andro farany izao. Matetika any an-tsekoly ihany dia misy ny atao hoe fanararotana, ary ilaina tokoa ny mivavaka amin'izany izany zavatra izany. Tamin'ity herinandro lasa ity ohatra dia forsen'ny ankizy ny zanako hividy zavatra any am-pianarana, nefa zavatra tsy azo atao izany. Rehefa niantso ny direktrisy ahako dia nampanantsonany, dia fantatry ny ankizy nanararaotra sy ny forse ny zanako nividy an'ilay mofo kely, dia izao nosoratany hoe inona indray ty zavatra nosoratanao any dadanao ity any anatiny any, ohatrany hoe misy forse zany ilay izy sy ny karazany zany. Ilaina ny mivavaka ho an'ny zanantsika, ilaina ohatrany nataon'ny Job, ilaina no mitondra an'izy ireo eo a-tongotry ny Jehovahandriamanitra mandrakariva, mba hahafahan'ny anjely izay irahan'i Jehova miaro an'ireo zanantsika ireo, satria tsisy mahafantatra ny zavatra izay mety mitranga afaka 10 minitra, adiny 1, adiny 2, adiny 3, tsisy fantatritsika mihitsy ny zavatra mety mitranga, na mety isy oro tampoka izay alefan'ny Satana, na misy rivo-doza mahery ohatrany nanaovany amin'ny Joba.
indrindra fa amintsika amin'izao andro faran'izao satria araka ny zavatra hosoratako ho resahako aminareo amin'ny faraparana io momba n'le lutte atsika isan'andro dia mamely mafy izy ary tsika kristianina izay mino an' Jesosy no tena asiany amin'izao fotoana izao indrindra fa isika manaraka ny lalàn'Andriamanitra araka ny tokony izy na ny zanantsika izany na ny havantsika izany nizaniza dia anaovany ny herisetrany mba hahafahany manjakanjaka sy anaovany ny herisetrany mba hahafahantsika miemotra aza miemotra zany mihitsy fa hoeto mandrakariva amin'ny fiainana hoeto mitsikitsiky foana ninona taky izay ataon'ny satana eo imasinao satria manana ny Jehovah isika ndaontsika hiaraka eno hira kely sambatra izay miankina. Zao fiainana izao marefo tsy aritrany ety sambatra izay manana ny lairay arosy mitantanandidy sambatra Sanji maheri tu sambatra fazara ambina yadana siresini zamanzu azafady lasa averiko kely nira iny satria nisy tsy naheno kely tsy nahy satria diniko no zay le miasa rery miezaka hatrany zany satria ohatrany hoe station radio web atatrano no ataoko donc tsy manana technicien fa sady zany technicien sady zany miteny miala tsiny indrindra adiniko ny nanala an'ilay anina tamin'ilay muzika teo ho averintsika angamba lay zavatra miala tsiny indrindra ho averintsika kely angamba lay tononkalony katy teo miala tsiny aminareo mihitsy satria tsy mety tsy nahenonareo araka ny henoko teo lasa aloha ezahako ho jerevana le izy dia ho averintsika angamba le izy satria voilà. Iny zanako aniny raiko masina ny ambony eo fotoana mety indrindra ny ipitsihako aminao izay mba sentosentom-poko izay rehetra anatiko ao ny angatahako aminao dia ny jerevanao manokana iny zanako any iny izy lasanany manomana izay mety ho aviny aza velana ho kivy aza velana ho lany la herim-pokely ananany sikinany any anatiny any sy njovy raiko iziny raha iso an-tanana njiny dia ampafantaro azy say mba mety hafarany ahafahany mifesy ahafahany manomana ireo vatsin-dalana ilainy amin'ny lalana makany vao manomboka ny lalany fa mba raiso reny tanany ahafahany mandingana sy miampita avy hatrany ary hiatrehany sahaty ireo antsana sy aty fantatrao loatra iziny
tsy hoe matotra dia manao ahoana na mbola zazeny foana fa mila nao an'olo-tsaina, mila nao hiaraka aminy ka aza velanao andalo ireo fitsapana sy fitiavana, ireo tambitamby sy anatranatra, ireo mety ho kapoka sy oroka izay nandalo rehetra taminy. Fa aoka ianao hitoetra aminy mba ho takany sy fantany, izay mba hevitra finosiny sy izay rehetra mety ho antony. Iny izy tompo, aza velanao hifidy izay lalan-dratsy mampivarina, fa tezao mba hiandany amin'ny tsara sy ny marina. Aza velanao hirosona, hanandrana akory izay rehetra mahafanina, fa avolio sy ahitsio mba ho tonga olombanina, mba homeo izay mety ho anjara sy sahaza mba ho azy, fa aza dia vesaranao izay mavesatra sy mafy sy ireo rehetra mety ho sazy. Na dia hoe eto an-tany fandalovana mora simba vetivety aza dia mba hanokany fanomezana izay antono nisy mety dia aza velana ho siny izy fa mba homeo ny fifaliana. Fa ny tena angatahako dia aza vela ho sondrina na variana hitanondrika ao anaty ady sarotra, fa tolory azy ilay maharitra dia ilay toerany any an-danitra. Asa soratry ny vetso. mialatsiny aminareo tena tsy tao anatin'ny saiko mihitsy ny adiniko no ny désactiver an'ilay son. Tena mialatsiny tsy mora manao zavatra nefa variana dia sady mitady zavatra zay tokony horesahana indray. Ho averiko aminareo angamba le hoe sambatra izay miankina aminy misaotra ny katia nanao an'iny tononkalo iny zay nalefa tokony nalefako maly izy iny nefa adiniko tanteraka mihitsy ny devanazy tena mbola vao niezaka nanao zavatra maro ao maly dia androany izy vao nalefako taminareo manantena fa nahafaly anareo ny enao an'iny zavatra iny nahafinaritra satria ny zanatsika dia mila fiarovana amin'ny zavatra rehetra izay ataona. Aza dinino mivavaka ho an'ny zanatsika, sambatra ho an'ny zanatsika, sambatra izay miankina. Zao fiainana izao marefo tsy aritrany ety sambatra izay manana ny lairay arosy mitantana nidy sambatra Sanji maheri ni jitu Sambatra Fanzara Ambina Yadana Siresini Zaimanzu Ni la 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 le re
sambatra ireo zay miankina amenilay sady mahery tsito sambatra fatsara ambina miagana tsy lesiny zay manjo sambatra ireo zay miankina aminilay sady mahery ny tsito sambatra fatsara ambina miadana tsy resiny zay manjo Ok. Anomboka amin'izay ako izarazara aminao lay zavatra tiako ambara aminao androany zany. Omaly ako omaly dia nanomboka satria tamin'ny sabotsy heriny teo tamin'ny sabotsy hariva dia nisy fandaharana niarahana tamin'ny Olivier nafinaritra be ilay fanontaniana dia nanao témoignage kely ako. Somary hiditra lalindalina kely amin'ilay izy androany dia mialatsiny aminareo fa somary ataoko amin'ny teny frantsay zany ilay izy satria izay no manavahana kokoa anahako noho n'izy amin'ny teny gasy zany hoe notre lutte quotidienne. Tsy ireritsika manana namana maromaro ako avy any Belgique, Frantsa, miteny frantsay izy ireo izay no antony nanaovako anazy ity amin'ny teny frantsay. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de notre lutte quotidienne avec vous par rapport à notre difficulté et notre souci de notre vie quotidienne. Le titre de ce petit message, c'est notre lutte quotidienne. Les gens sans Dieu ne connaissent pas ces luttes auxquelles nous faisons face en tant que chrétiens. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre la direction d'un non chrétien. Je vais l'enlever parce que ça me gêne. Et celui-ci est conduit par ses pensées charnelles. Vous savez tous ce que c'est des pensées charnelles. Une attitude inimitée contre Dieu. Parce que elle ne soumet pas à ses lois. Donc, je vous invite à lire Romains 8:7. Par contre, les chrétiennes obéissent à Dieu parce que le Saint-Esprit a posé le fondement de vivre comme Dieu le veut. Dans Romains 6:17, il nous explique comme tel, c'est lui qui veut naître de nouveau, désire mettre en pratique la volonté de Dieu. Ça veut tout dire prendre plaisir à la loi de Dieu. Romains 7:22. Donc, c'est à vous de découvrir un peu les textes. On a besoin de cette force parce que dans la nouvelle alliance, Dieu nous avait promis que le Saint-Esprit écrit ses lois dans nos
dans notre cœur et puis aussi dans notre esprit. Alors, euh, euh, par exemple, il faut voir tout ça dans Hébreux 2, 8, 10 et puis 2 Corinthiens 3, 3. Le problème, en tant que nouveau converti, tu te rends compte et ressens ou ressentir une autre envie en toi. C'est quoi cette envie-là, en fait? C'est d'accepter une tentation facilement, accepter la tentation facilement, étant donné que le Saint-Esprit agit en nous. Tu prends de plus en plus conscience des désirs qu'auparavant ne te perturbent pas. Tu découvres deux mondes ou deux choses différentes. Le goût du péché charnel, obéir à Dieu. Dès que tu seras baptisé, et surtout quand tu es baptisé, au fil de temps, tu découvres ces deux choses, le goût du péché et obéir à Dieu. C'est ça notre caractère, en fait. Et ce n'est pas par hasard que Paul fait une description de nos luttes dans Romains 7, 14, 25, par exemple, que je vous laisse découvrir le texte. Par exemple, il explique que nous sommes un être cher, vendu au péché. Et ce que nous produisons, nous-mêmes, nous ne le comprenons pas. Ainsi de suite. Et ce n'est pas facile, parce que quelque chose qui est vraiment entré en nous. Alors, chaque chrétien connaît bien cette lutte. Je répète, en tant que chrétien, nous savons tous cette lutte. Et c'est dur à encaisser. Jour après jour, mois après mois, des années, sans jamais réussir à le vaincre malgré notre désir d'y arriver. Je répète, sans jamais réussir à le vaincre malgré notre désir d'y arriver. Nous savons tous qu'il existe une loi du péché. C'est un conflit avec le désir que Dieu nous a donné. C'est opposé, complètement opposé. Donner obéissance. Dieu veut il faut qu'on obéisse à Dieu, au fait. Mais dès on découvre le baptême ou être converti à nouveau, il y a toujours ces luttes-là, au fait. Si nous relisons bien le texte, le texte de Romains 7, 14 à 25, Paul désire et se réjouir de cette loi de Dieu, obéir dans tous les domaines. Il veut tout, mais il a constaté qu'il ne pouvait pas le faire. Alors, s'il ne peut pas le faire, moi aussi, je ne peux pas le faire. D'accord? David aussi, il ne peut pas le faire parce qu'il a commis tellement de fautes. Donc, pour moi, en quelque sorte, quoi qu'il va arriver, ce qui va se passer, même s'il y a le jugement, je n'ai pas peur. Je vais parce que la réponse, c'est en bas, c'est un peu plus à la fin, en fait. Je n'ai pas peur. Il ne faut jamais avoir peur, en fait, parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas... il faut que ça se passe tout le temps avec ça. OK. Qu'est-ce que donc la solution? Par contre, notre nature pécheresse, essayez sans arrêt de faire de lui un esclave du péché. Quelle est donc la solution? En d'autres termes, nous devons permettre à Jésus, d'accord? Il faut que Jésus vienne habiter en nous et par son esprit. C'est pour ça qu'on a besoin tout le temps
de l'Esprit Saint, le sucre, comme je vous ai dit. Il ne faut pas sous-estimer cette force-là. Il ne faut jamais sous-estimer cette force-là, au fait. C'est lui la source, c'est lui le sel, c'est lui le sucre. Et je vous demande à chaque fois, au fait, parce que demain, peut-être, je vais parler de qu'est-ce qui est la différence entre est-ce que le samedi, qu'on va aller à l'église, ou dimanche, comme vous voulez, parce que ici, je partage tout. Hein. Est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit dans ce lieu-là ou ailleurs? Parce que dans les textes, ce que Paul avait, tous les textes de Paul, il marque qu'ils sont allés tout le temps dans les maisons pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, je vais essayer de vous montrer ça parce qu'il est temps d'appeler. C'était bien la question de Olivier. Hein. On a besoin d'appeler le Saint-Esprit tout le temps. Alors, en d'autres termes, nous devons permettre à Jésus-Christ de venir en nous par son esprit. Marcher dans l'esprit. Paul l'appelle comme tel. Je marcher dans l'esprit. Si vous pouvez lire Galates 5, 16, 18, parce que 5, 16 et 17, parce que je n'ai pas trop le temps, hein, il nous montre comment nous devons marcher avec l'Esprit Saint. Pour terminer, hein, dans Romains 8, 4, il parle de la justification par la foi et sera accompli si Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit un peu plus haut, il faut que Jésus vit en nous par son esprit. J'espère que ça peut vous aider encore ça, parce que moi en fait, je suis déjà là. J'ai besoin, en fait. On ne peut pas vivre sans l'Esprit Saint. On ne peut pas, en fait, comme je vous ai dit au début, les non-chrétiens, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter, le non-chrétien ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement de défauts en haut. Il faut demander le Saint-Esprit. Et tout ça à travers les lois de Dieu. Il nous demande les minimums, les 10. Les 10. Je vais vous révéler quelque chose, vous savez tous peut-être. Aucune église sur cette terre est correcte aux yeux de Dieu. D'accord? Sinon, hein, il y a cette église dans l'Apocalypse. Et la dernière, Dieu avait dit, achète-moi une robe blanche. Non, achète-moi de l'or. Ou comme ça, je peux te revêtir une robe blanche. Si cette dernière église, Dieu veut elle est sale. Donc les autres, comment vont-elles? D'accord? Par contre, je me souviens de ce que j'ai discuté avec Rissa Randia, c'est l'ancien qui est à Madagascar là, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qui est bien, le reste, l'église, la dernière, il a la vérité. C'est à peu près comme les Juifs. Ils avaient Dieu, Jéhovah, mais ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas aimé Jésus. Le problème, la dernière église a la vérité. Mais pourquoi Dieu demande qu'on lave, qu'il faut qu'il achète de l'or afin que Dieu lui donne une robe blanche? Je répète encore, la justification par la foi sera accomplie si Jésus en nous par le Saint-Esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça peut vous aider parce que je vais essayer de parler tout le temps du Saint-Esprit à chaque fois que je fais le programme. Merci pour Bafatik, Mamara Nanti Fandarantia de Andotsika Mbayeno Antirti Mbayri quoi ri pamonzi. Do
mirary andro sambatra ho anao a eo an-tanany Jehovah mandrakariva ny tenako idinan'ny fanahy masina araka ny tokony ho izy a azadino fa ny endrikao ny fiteninao ny fiakanjonao ny fandehanao a na eny ambonin'ny fiara na ny toeram-piasana na ao atokantranonao a dia ataovy ohatran'ny Andriamanitra no fitaratra ampiseho amin'izy ireo satria tsy misy afa-tsy izay tsy mila miteny akory a fa zay dia efa mety afantaran'ny hafa ahafahanao manao evangelisation azadino ny mivavaka araka n'ilay fiambenana maraina teo ihany koa zay zaraiko taminao teo a azadino ny manao mamaky baiboly fa tsy hoentina atao ohatran'ny biblioteka fotsiny izy io araka n'ilay tononkalo ventsony nataony Kati teo a azadino a ny mivavaka ho an'ny zanakao satria sarotra ny fiainana amin'izao a ory zao aza matahotra fa mivoany varavarana aza matahotra raha andeha hiasa ianao aza matahotra raha hitady hiasa ianao aza matahotra raha tsy ampy ny vola ao an-tranonao satria ny finoanao a dia mety hanampy anao araka ny tenenin'i Jesosy hoe na io tendrombohitra io ara dia vitanao a ny manisaka azy raha manana finoana araka ny tokony ho izy ianao raha ho vavaka izany mangataka onsay mandrakariva eo amin'ny fanahian'Andriamanitra tsy misy afa-tsy ny esprit de Dieu no afaka manome conseil atsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ninninninninninnin tsy afaka miala amin'io izy tika tsy azo atao no mivavaka ho an'ny pretra tsy azo atao no mangataka vavaka ny pretra no mitondra ny fivavahana ho any amin'Andriamanitra na ny pasteur na ny olona na olona fa ianao a dia afaka mivavaka ho any amin'i Jesosy mametraka an'izany vavaka izany eo an-tanan'i Jesosy amin'ny herin'ny fanahy masina tsy misy afa-tsy ny herin'ny fanahy masina rery ihany a no afaka manova ny vavaka rehetra izay ataonao a makany amin'Andriamanitra angatao mba tsy hiala eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny tafotranonao a ny anjely izay nampanantenan'Andriamanitra hiaro ny tokantranonao ny varavaranao rehefa mandeha tongotra ianao rehefa mandray bus ianao mba tsy hisy anao herisetra ny lalanao isan'andro isan'andro fa raha tanteraka izany dia tadio fa niaro anao Andriamanitra misaotra tompoko mampanantenanao a raha pitso maraina indray mahereza tompoko. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank
We thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do. Sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm. I will bless your name. Thank you, Lord. Yes. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord.